aoka azavy fandarina eto mionja-peo viva ny alatsinainy hatramin'ny zoma manomboka amin'izay oratoandro ka hatramin'ny rora sasany famakafakana ara-politika sosialy toe-karena aloha hevitra telo no entintsika amin'ity anio ity ry mpiaino jaina aloha hevitra telo samihafa no entintsika amin'izao atoandro izao ao anatin'ny fandarana okazavaka dia manasanao ary iaino ampanajana akafaingo avy hatransika dia roso amin'ny loha hevitra voalohany. Ny loha-hevitra voalohany hoentsika Martial dia ametrakatsika ny hoe iza moa tsika zany izay miteny amin'ny ainao manjery ohatran'izao ny olona koa rehefa miaino ny ainao manjery miaino ny radio zany satria moa radio ny resahantsika eo ihany koa moa Canal Plus zany efa misy ny chaîne radio zany 335 ny Viva dia rehefa mandeha zany zay hoe radio zay dia zavatra be da be no hita ao anatin'izany ainao manjery zany ao ny hira ao fialamboly ao ny zavatra samihafa fa ao ny vaovao ao miresaka hoe fampitambavao zany mazava ho azy zany misy ny mpanao gazety ny zavatra tiana ampitaina amin'izany ary resahan-kelintsika androany Martial dia ny hoe iny fifidianana ny avy eo amin'ny mpanao gazety zany izay hoe hiditra any amin'ny solotena mpanao gazety iara-iasa amin'ny CENI zay nga manontena hoe mahafehy azy somary nasadaikatra ary niteraka fisaratsara-kevitra misy tsy fiombona-kevitra kely tao anatin'izay seo zay ary atao hoe somary nampanongonongo tena tsirairay zany ny zavatra tiana tenenina zany ao anatin'izy io dia izao mpiaino jaina no hoe raha ny resaka hoe fandamina-potoana sy ny fandarana angrafitra misy ao anatin'izao fitondrana fanavaozana zao dia isy ny concertation nationale tsy zay izy Martial ny concertation nationale zany dia anisan'ny zavatra anankiray priorité mihitsy io ao anatin'ny hoe fakakevitra iombonan'ny hevitra anankiray izay tokony hoe hirosoana ka ahafahan'ny rehetrarehetra manapa-kevitra hoe mety na tsy mety azo atao na tsy azo atao ary ao anatin'izay resaka concertation nationale zay dia betsaka mihitsy ny hevela rehetrarehetra ao anatin'io ary tena maro dia maro ao anatin'ny fandraisana ny fanolorana ny hevitra zany ho avoatra anankiray ny zavatra misy atsoatsy atao hoe mbola afaka roa taona ny vao misy fifidianany raha ny tena marina ohatrany mahalasa saina hoe maninona ny zao sahady dia hoe nisy ny fifidianana iny dia ao anatin'ny tena hoe somary nampanontany tena atsika mpanao gazety misy namana mpanao gazety mpamakafaka ohatratsika dia raiko ny heviny ho na manokana zay Martial dia raiko ny heviny teny hoe alao aloha mifampiresaka lamba malototsika ve no andeha ho afafy vandao aloha ifampiresaka ifandamina diniana tsara zany hoe misy fotoana zany tokony fampiresahana ao anatin'ilay izy eto manko somary nahagaga any hoe manana ny ministra ny seraseratsika zay tokony halala tsara ny programa ao anatin'izany dia hoe anisan'ny vaindondra rava ny voalohany nametrahana n'iny fifidianana iny hoe ny solotena mpanao gazety makany amin'ny CENI io zany le izy hoe anisan'ny vaindohan-drarava izy zay nefa raha ivoaka zany ny fekevitra tsy fantatra koa ny fekevitra mety ivoaka amin'le concertation nationale na mety mbola isy zany CENI zany na tsy isy tsony sisa mety hemitra ny fifidianana zavatra be da be zany ny zavatra mety izy io ka tsy aloha hoe mba hoe nanaraka an'izay le hoe tokony ho zay aloha zany ny lara-pamehana satria zao le izy lasa misy ohatrany hoe mizana tsy mifandanja zany dia miteraka ohatrany hoe raorao-kevitra ao anatin'izay toe-javatra dia na ny olona mijery ary dia somary sahiran-tsaina hoe ahoana moa zany
inona zany ny zavatra tiana songadina ao anatin'le izy izay ny zavatra tiana ka raha amiko zany de atao hoe sadasada ihany tsy de ao loatra raha ny eritreritro manokana iny fifidianana iny fa raha ohatra mbola azo atao miverina amin'ny fanapahan-kevitra de mba iombonako ny tenin'le namana mpanao gazety anankiray hoe tsy aloha ve aloha mifampiresaka tsy aloha ve ahorona aloha ny lamba maloto de jerena tsara de tsy afafy eny amin'ny olona ho hitan'ny olona sahala am'zany satria nahoana masina loatra manko ny asa fanaovan-gazety Martial aretsy andan'izay anisan'ny lanjangeza be ho an'ny firenena so an'ny vahoaka izy io isandrahaka eran'izao tontolo ny asa fanaovan-gazety ao anatin'izay asa rehetrarehetra zay ka izay ny somary masaro-piaro kely anay teto fandarana okazava misy ambara ihany koa Martial mindrana kely an'le teny frantsay reto mamy afahako hoe avadika teny malagasy aloha misy bilinguisme kely tsika satria misy zavatra sarotra adika mihitsy rehefa hiteny ianao teboka anakefatra reto resahana amin'ny teninao teo ary miombo-kevitra amin'izany le tenenay misy namana mpanao gazety satria mpanao gazety anarivony eto Madagasikara grands électeurs nay mpifidy vaventy le nametraka 7 amin'ny 1 ny vokatra hita tamin'iny de hoe misolo tena ny mpanao gazety amin'ny rafitry ny tseny satria misy koa ny SMM misy ohatr'izany ny androm-panjakana de za zany teteny anao namana mampatrika hoe urgent ve na hoe maika de maika important ve tena zava-manandanja ve essentiel ve tena misongadina ve priorité ve lara-pamehana ve raha mamaly an'izay le izy andeha tsika hiteny za raha hiteny hoe important e essentiel ekeko fa kosa important na hoe manandanja kokoa amiko satria ny antony lany daty mialohan'ny fotoana lay olona voafidim-bahoaka ara-pomba demokratika ekeny ny fianakaviam-be raisam-pirenena zay lazaiko hoe COI na SADC na Union africaine na ny firenena mikambana ekeny zay ne ny lalana ekeny ny fianakaviam-be raisam-pirenena tsika de efa nanovan'le rafitsika tamin'ny alalan'izay nisy fihetsiketsehana teo tao anatin'izay 5 volana embolana zay mamy inona zany misongadina ny important ho an'ny firenena de hoe tsy nety zany le teo raha lazaina fa ino ny jadina nisy an'le teny hoe firongony aza teraka tao anatin'izany de lara-pamena ve mifametrahana seny zao miresaka seny tsika nisy solo tena seny tamin'ny seny teo aloha mifandrakotondrazaka alao tononona satria tsika mpanao gazety ary namana izy de aveo tsika soavandriamartafy nisy démission masivana fametraha-pelana fao be tao de nisy olona anankiray voanampidirina sady lasa président senia raha nirara sinitsy tao rahatrany fametraha-pelana fao be de ny honnêteté politique sy honnêteté intellectuelle raha mbola judiciaire satria pouvoir judiciaire le seni raha inajerena kely de tokony nanao démission koa zany le olona tao anatiny ko namako rehetra ary niala fa alao za koa mba hiala ao arinany de averina ihany izy aveo hoe satria zako vonona de io ianao de mipetraka tsikelikely le rafitra amiko zany zay ny tsara indrindra faharoa ny priorité ao ny vahoaka malagasy de hoe ary indrindra fianakaviam-be raisam-pirenena mena 2 taonareo 24 février ny daty nomen'ny fianakaviam-be raisam-pirenena teo hoe tsy maintsy manolotra le karazana hoe tondro zotra ny fitondram-panjakana tadidinao zay namana mampatry 20 febroary tsika zao 2 volana lasa zay le hoe ity ary lay boky zay niteraka resabe teto amin'ny firenena indrindra ny tambazotra sosialy hoe ity lay fekevitry Madagasikara ny tapahana taiza de zao le resaka seny ny 2 taona ametrahana rafitra anao la concertation nationale la fianam-be-pirenena anao zay tapaka ao ndray zany apetraka any amin'ny vahoaka ampahalalaina amin'ny vahoaka mety iova lalam-pandrenana mety fédéraliste ndray ve ohatra mety lany sa le fanjakana républicaine sa iny le tapaka le concertation nationale ne mamy no tanterahanao anatin'ny 2 taona dikan'izany zany tsy maika zany hoe tsy urgent nametrahana ny rafitry ny seni zao de zao zay no ray fa amin'ny lafiny maha-olombelona sy ny olona malagasy 3 tapitrisa amin'ny teny de marina zay any amin'ny fitondram-panjakana ndray efa nahen'ny feo tsika le hoe ho tendrena ny sefim-pokotany de eo ndray defa hoe tsy misy tsy manaiky an'izany malagasy dikany maika sy lehibe ho antsika zany hoe sady urgent no important essentiel ary priorité les conférences nationales dikany raha amiko disokiny nametrahana ny seny maika be io
alao andeha lamina tsy misy tsisy maiky zay le hoe na ina mo filazantsika hoe na maiky aza ny ravitoto tsy fitetika zay nga mafitentsika amin'ny fomba diomentsy koa ny tenena marsial ny hoe tsika tsy manana problème am'izay olona lany a zay lany teo tsy any mihitsy problème mpanao gazety daholo iny tsisy olana iny a iny tsy aza oka mihitsy nareo zany hiala ny sainareo mety heritra hoe le olona lany teo tsy any le problème anay tsy any mihitsy fa eo am'le fandrindrana natao tao anatin'iny a no tsy napety satria mbola be da be ny zavatra tokony ifampiresahana sy fandaminana sy dinihana tsara entre anay samy mpanao gazety manoloana ny toetra fantatraiky efa tsy maintsy isy reny e tsy maintsy isy reny fifidianany reny amin'ny fotoana mampety azy fa mandra-pioma de misy tokony fiomanana goavana ao anatin'izay toe-javatra rehetrarehetra zay fa lasa somary mandeha ila le indraindray mety misy am'metsy mihitsy ary namany hoe ny mpiasam-panjakana betsaka sy ny sisany ny avy am'mpiasam-panjakana midomina kokoa na sana mety ho tonga ao anatin'ny sain'ny hafa zany rehetrarehetra zany zavatra mila jerena daholo de ao anatin'izay zany hoe mila mba mifampiresaka mifampidinika ny dinihana tsara ka za maherimberina foana hoe mba tsara ny zavatra sy apetipety an'le izy tsy haiko na maro no tovhevitra ny hoe andao aloha ifampiresaka marina mihitsy ny teny ary tena indramiko ny teny namana mpanao gazety anakay iny hoe mifampiresaka midinika tsara mihitsy a mandamina tsara ny zavatra misy rehetrarehetra fa na de teo am'le hoe fomba fampandaniana azy koa nge mbola betsaka koa mametraka fanontaniana am'le izy côté anakay ihany koa ny hoe fifidianana roviana après concertation miveriny zay teniko zay après concertation raha ty ary tsy misy resaka seny tsony zany na salamy zany na hoe mbola ilaina ve ny seny iny na salamy tsy fantatra tsony zany hoe inona daholo ny zavatra me de zany rehetrarehetra zany Martial ia mba elana ihany koa satria amin'ny tontolon'ny fifidianana any tsika raha nijery le zotra fifidianantsika sy le isam-bato azo ny candidat namanamamy mba hiteny direct mihitsy sanatria hiatraiky any amin'ny la voix de son maître ndray ve ty raha ty satria nisy mpifaninana maro ary mpanao gazety dao ny namana za tena tsy mitsikeran'le olona hoe mahaina tsy mahay tsy any mihitsy kosa aloha le izy satria mpanao gazety namatsika reo fa le fomba nanaty aterahana azy hoe maika zao ve zay le natao nametrahana le urgent important essentiel priorité fa faharoa de hoe les grands électeurs any koa mamy de mbola ohatrany hoe majorité koa le avy amin'ny orinasam-panjakana aloha zavabe zay resaky zay efa nisy randratariana tany amin'ny andro ministra Roly Mercia nandalo amin'ny tompoky la Félix Malazarivo nandalo amin'ny Lalatina Rakotodrazafa aloha tononona le ministra mbola mandalo amin'ty hoe andalo am'izay koa moa ny ministra Gaspard Fezoso inona zavatra mety hitranga mampatrika le hoe maro anisy ao am'le mpanao gazety ange ny orinasam-panjakana zany hoe ny RNM TVM ao amin'ny RNM TVM manko misy an'latsina hoe DRCC na direction régionale de communication iny ary any amin'ny faritra izy de any niveau district izy misy hoe Delcom délégué ny communication ny tiana tenenina zany mamy de mipiasa mpanjakana na hoe ny orinasa tserasera-mpanjakana maro anisa noho nylay privé de eo indrindra mahatonga hoe any amin'ny orinasa-mpanjakana hainy mpanao gazety zany hoe ao amin'ny orinasa-mpanjakana misy olona tsy misehatra amin'ny asa fanaovan-gazety fa manana carte de presse zany tsikera zany mbola azo tsiponina ihany koa hoe mahafehy an'le izy satria somary nanaitra mpanao gazety koa le vokatra nampiteny mona ihany hoe 7 de ray tena hoe mamenatra ihany lay izy faneho-kevitra moa tao anatin'izay resaka ny asa fanaovan-gazety ny mpanao gazety tao anivony fifidianana zay hosolo tena mpanao gazety eo anivony sy ny iny zay angamba no miresaka loha hevitra voalohany akafainkelitsika ny loha hevitra faharoa etitsika de ao am'ty resaka anakay hoe zay atao hoe teneny ambavany olona lafa ngay aloha isorako zany le fanavaozana tsy maninona satria nahoana resaka vary ny resaka Martial fa miena ny vidim-bary tsy maninona eninareo any mihitsy angamba hoe bravo fa ny zavatra tianambara ao anatin'izay de zao inona ny zavatra ao ambadik'izay ny olorehetra zany faly miena ny vidim-bary Martial fa ny zavatra ao ambady mandra-pahoviana ny fienan'le vary sehatra manao ahoana
ny resaka teknika tsy ampisonitra ny varitsony ka fahany manoy an'izay mpitondra manaraka eo indray ho lalana mitoy sa fanontaniana mipetraka koa hoe ho pepilisma fotsiny hoe zay aloha zany ny eto de ataonay fotsiny zay hoe azoazahoana amin'ny foniny olona de mba hoe bravo foana de mba hoe ifambamiena aloha ny vidim-bary ka sanatria anao teboka anankiray hoe teboka anankiray tsaroana roa andro fa adino roa taona io zany le problème ngeza be mipetraka ny mahatonga antsika miteny an'izany marsial de zao ao anatin'izao famakafakana momba ny vary zao de hoe sakafo malagasy ane vary ary foto-tsakafo ny tantsaha no mpamokatra an'izy io fa ny zavatra misy raha miena le vidim-bary famakafakana anetsika tsara fa efa mpividy zany lamina tsara fa le momba ny tantsaha manao ahoana mahavany le olana nisy eo amin'ny isan'andro satria mampianajanaka izy ireny eny fa na de any ambanivohitra any ary sanatria va mety farofy mila mividy fanafody izy ireny mila mividy zavatra maro samihafa izy ireny mafenao an'ireo zavatra rehetrarehetra ny ainan'ireo ve le zavatra misy io zany ny fanontaniana mipetraka sa lasa hiarana problème izy am'ireo ka raha ohatra izy makany amin'ny hôpitaly mety lasa mitrosa am'le dokotera raha ohatra izy mandeha manefany any mety tsy hoampy fa mety ny atsasany vitany de trosatrosa mandeha lasa mibabababitro zany zany jerena daholo ao anatin'le izy ny zavatra seho ngeza be zany ao anatin'le izy de hoe tokony ho hita mazava tsara tsy bolongan zavatra anankiray ka mety hafalifaly eno eo fa jerena ny zave zany hoe ataovy zany zay tsy afady androka an'ireo tantsaha raha ohatra le tantsaha mety mpindram-bola amin'ireny microfinance sy ny karazany reny de ny zavatra misy ihany koa anana ve izy de antoka fanaony mbola ho atao sa voatery mampidina ny lanjam-bola zay mety indra aminy kanefa tsy mahavita ny zavatra mety hoe tiano tanterahana amin'le de lasa miditra problème daholo zany rehetrarehetra zany marsial ka zay no ijerevantsika an'le hoe aiza ho aiza moa zany ny fipetraky ty fiainany vidim-bary ty ahina ve mbola hiakatra ahina ve hijanona amin'io ahina ve ny fiovaovany ahina hoe zany zany mila fatarina fa tsy bambaray fotsiny hoe miena vanim-potoana amin'ny fiainan'ny vidim-bary azafady misy de misy vanim-potoana mahalafo ny vidim-bary de iny ngamba marsial anisan'ny mpitondra famakafakana an'izy io mihitsy na nyresaka hoe fambolem-bary sy ny momba ny vidim-bary sy ny karazany io de anisan'ny mpitondra an'izay teto am'ty andao marsial raha misy indray no entinao mahakasika an'izay akasitrahany ianao mampatrika vary ty moa zany anisan'ny mahasarotany malagasy atao ivony ataontsika hoe adihevitra ngeza am'ty famakafakatsika amin'ny rahalahy ty ary mety indrindra le izy satria ao anatin'ilay vanim-potoana fiakarany vokatra zao raha io resaka fambolem-bary io namana mampatrika azo zaraina efatra mazava tsara ny datim-pamokarany zanak'olombelona malagasy 3 tapitrisany atao hoe vary zao fotoana iresantsika amin'ny rahalahy zao nanomboka tamin'ny voalohan'ny volana aprily hatrany amin'ny 30 jona le hoe mandalo fiteniny any ambanivohitra azy 26 na 26 juin dia fotoana fiakarany vokatra tsy tena mbola miakatra raha mandeha amin'ny lalam-pireneny voalohany ianao manomboka miala an'iny ataontsika hoe ambato miravavy makany izy satria fianarivo moa efa manomboka tototra de fianarivo fa misy kelikely miakatra amin'ny vary vaky ambiaty mahalala tsara ny tantsaha hoe vary aloha sy vary vaky ambiaty ny tena resahany eto ny vary vaky ambiaty mampatrika vao manomboka miakatra izy zao vao manomboka miakatra ka hatrany amin'ny 30 jona le sahako teo fiakarany vokatra hijinja vary ny olona zao de mitombary de ao zay ny fotoana voalohany 3 volana zay fotoana 3 volana faharoa io indray manomboka eo amin'ny jolay hatramin'ny 30 septambra de fotoana fanangonana mively vary le mitobo eny ny mololo de angonina ho atao amin'ny iny lalana any akazondandena mahita le tobo mololo be efa metatra 10 metatra misy hazo voan'le baron be iny indray izy manangona an'le vokatra sy mively azy mampiditra azy any anaty lavabary sy mamatratra azy amin'ny kitapa ao anatin'le 3 volana fahatelona izy oktobra novambra desambra le lazaintsika maintany sady mikarakara ny tany hovolena izy no manidy vary zay afaka manidy ary
amin'ny vanim-potoana faefatra de famoahana any amin'ny voalohan'ny volana janvier any amin'ny mars izy a mamoaka vary any ny lafo indrindra amin'ny vary ndao ary jerentsika le 900 olona zainao hoe misy vary 700 any amin'ny faritry Ambatondrazaka manodidina zay koa Tsirabe de ao Arivomamo ny vary akotra Arivomamo zao a arivo ariary ny kilao ny zavatra tenenina zany mampateky hoe miakatra ny vary tatazan'ny mpanangombary io ra misy pijirika le isaky ny tanàna de misy mitazona am'zany eny de mitazona arokely de mandanja vary pijirika amin'ny filazan'zay de ohatran'zay koa ny amin'ny machine miandry amin'ny kitapo kely sao de vity amidy ka le vary sakanana any andalana pijirika de makao am'le mpanangona de rehefa tonga am'le mpanangona izy a arivona ndraisany azy zany hoe makatombony kely zany pijirika ary de eo am'zay misy an'le vanarahana io moa hoe makatombony de inona ny zavatra mitranga zao ny vary a miakatra rehefa fahavaratra ny olona desambra teo a na de ny vary sosoberano aza anana kely sotrondro maina le lafin'ny jazakely ny vilia ary tsy misy mitsisy vary very fa zao a miakatra ny trondro ny voanjobory ny soso ny voanjobory hoanina daholo zao hoe mihinam-bary ny olona feno vary ny moloboliny diky zany fa fararano ny andro eketsika rehetra zany satria itsika zana-bahoaka miaina anaty vahoaka tsy afaka mita bahoaka inona ny zavatra mitranga eo mamy mora izy zao ikatona ary ny vary eo arinany 26 zay foana ny rindram-bary teto Madagasikara hitazona ny 900 io ve eo nefa tsika manomboka amin'ny volana jona mandrapatonga any amin'ny 30 septambra mamy a misy karazana fantanina efatra ataon'ny tatsaha voalohany indrindra akoatra ny fanangonana ny vokatra de manomana izy eo hoe ny rarahan-janany mety mariazy vodiondry soratra sy ny sisa vola avoaka zay eo any koa ny fandaniny eo anivon'ny fiarahamonina any amin'ny sekoly any amin'ny fiangonana any amin'ny fiarahamonina ihany koa mety anao tetezana na lalakely raisana amin'ny olona fitadiavam-bola mamoaka vola iny a le ataotsika hoe vola tsy maintsy mivoaka misongadina ihany koa nefa anatin'ny io le hoe atsony hoe aterokalao mety ikarakara famadihana fianakavianany rakoto fa irakoto koa de ho asainy rabe rehefa avy ao zay le ataotsika aterokalao ary amoaka vola be deabe fantanina zay namana mamy tsy fa tsy fitsitsina mihitsy ary ngeza indrindra manomboka volana jona ny fanadinany CP BPC baka ho faly ny ray aman-dreny faly any zanako vao 12 taona de afaka baka malaza era Madagasikara fa hianatra eny Akatso hianatra eny amin'ny lycée hiakatra eny amin'ny CG zay afaka CP inona ny resahana ny fitaovan'ny mpianatra mampatrika manomboka volana jona mialafo nefa ny vary eo efa tena midy dikan'izany le aterokalao efa mavesatra mbola misy koa ny fampidirana mpianatra miainy ankizy am'izao tsy manaiky an'izany vidy kiloty tsotsotra na maana tsotsotra fa defa zay miajaja daholo ny ty ny kitapony anay le babena misy qualité tadiavin'ny mpianatra mihitsy za tsy hianatra raha vao tsy le loatra zao ny kitapo Timberlake sy de mandany vola ny ray aman-dreny inona ny tenena voafeve le vidim-bary eo nefa ny vary namana mambatrika mialafo de nefa ny vary efa mihidy zay vao miakatra mividy satria mba hivoahany le vary ny idinao andavabary de akariny mpandrarahany vary ndray aloha le vidiny ny ratsy indrindra amin'ity namana mampatrika de zao Madagasikara de manana velara-tany 3 tapitrisa hektara ny aparaiky ambe folon'zay zany hoe 3 tapitrisa hektara no voavoly ny isan'ny malagasy koa namana mampatrika de 3 tapitrisa ary atao hoe raha mihinana vary rokapoka isan'olona moyenne ny malagasy de 9 tapitrisa kapoka isan'andro zany no antsika mampatrika raha zay 9 tapitrisa kapoka zay ataotsika zaraitsika am'le 3,5 na hoe 3 kapoka sy tapany 1 kilao de mamehatra any amin'ny 12 tapitrisa taonina sasany zay 18 000 tonnes tena mbala vinao netreritra zany hoe de Madagasikara nefa raha ny navoaka ny fitondram-panjakana am'izao de hoe nanafatra vary 20 hetsy taonina tsika tamin'ny 524 iny mbala vinao netreritra hoe 20 hetsy taonina raha vidina amin'ny 503 namana mampatrika de tena enjakenjana ny vidin'izany vary zany rehefa nataony kajy tsotsotra ngeza be ary zay mahatonga atsika miteny rery hoe voatazona ve le vidim-bary 900 ary farany ataoko hoe mahavesabesatra hinanana azy de hoe ny teknika ifezana ny vary namana mampatrika vaolana tena tsara aloha efa hoe voafehy aloha ny vidiny engany eo la araky le teninao hoe nitehaka ianao teo za koa raha mbola mba hanampy mafimafy fa hoe ny zavatra ngeza indrindra de hoe velara-tany tokony ampitombony hovolena
efa manomboka tsy tambarotsony vileny olona zany isany navitany aditiko a amampanao gazety a de navitany aditiko a nampianatra ny olona anaty hoe vary atanety any amin'ny distrika misy sy ny faritra ampiasako hoe manatra an'izany atao hoe teknika ray tonga zato zany ray kapoka amin'ny masom-boly a de tonga zato kilao iny namana mampatorika raha mandeha anao amin'ny faritra analavory iny ka andeha ho any fahasoavinandrina makany faratsio manao vary atanety daholo ny olona amin'iny adango sy rehetrarehetra iny raha mandeha koa anao eo Atsirabe mahita n'iny atao hoe Benjo makany Ambatolampy tonga any Atsirabe mivoaka makany Miandry Vazo na mivoaka Menatsimo any Ambosy vary atanety daholo ny ataon'ny olona ohatr'izay koa ny atao mahitsy dikan'izany zany efa tsy mieritreritra ny tambarotsy ny malagasy efa vary atanety ndray zao ny tiany tenenina am'izay zany de mitombo ny iso mbola tsy mahafehy varitsika satria mbola tsy mahafehy ny varitsika satria mbola manafatra valo hetsy taonina zany azo fikariny zany azo fikariny eto Madagasikara zany etsy amin'ny faritra Andromba fotsiny za anisany sekreteran'ny OPCI Andromba tamin'izany misy commune Andromahereza Apangabe reny Ambatombiravavy tao amin'ny faritra de misy kotany atsy inona ny tenenina am'izany raha nitondrahana fotsiny ilay velara tany amin'ny Lemakandromba zay ny OPCI anay tamin'ny fotoanandro de mahavita vary amanetsy ny taonina zay fa tsisy mikarakara lay fefoloana Andromba dikan'izany zany fefoloa amboarina barazy amboarina itsika nahita amin'ny Bevoay azo amboarina tsara Lemaka Marivoay amboarina Lemaka Ambatondrazaka amboarina de mitombo aloha zany ny tambazotra fampiasana rano de miakatra ny vary miakatra ny velara tany volena miakatra ny vokatra ny hoe ny tany vokatra zany de atsaraina le masom-boly zay efa nisy ezaka nataon'ny fitondram-panjakana ny fandimby hoe naka an'ilay karazana vary tany Chine enitsika tsara ny ezaka nataon'ny Perari de Lolanier tamin'ny SRI système risicole intensif napin'ny malagasy teto hoe SRA niofana tany Chine système risicole amélioré fa ngeza indrindra fitaovam-pamokarana koa namana mampatorika satria fa manomboka miamafy ny tany ny tracteur famokarana tena ilainy zany fa tsika izany lara-pameana tsy voatazo ny vidim-bary io amiko a za tena tatsa hirihiriny tena miteny aminao hoe tsy voatazo ny vidim-bary tia eto raha amin'ny volana janoary tsika iteny eto de io ary anao fa enjato ve io kilao ny kapoka amin'ny vary io tia eto samy jora zany rehetra anao hoe tapao ny tentako na hoe andeha anao an'izao tsika fa za samy teny anao hoe tsy voatazo ny enjato io ary misy fikarimana fitahirizana teo aloha namana mampatorika tamin'ny andron'ny Didier Tsirikatany nisy le hoe SIMPA Société d'intérêt national des produits agricoles etsy Tsimbazaza amin'ny foibeny nangonina tany SIMPA ny vary de navoaka nisy koa reny hoe Somacodis sy ny sisa reny fa aveo nodimy rehefa ravany Repoblika faharoa de niovany tony atsona hoe tany amin'ny sehatra famokaram-bola microfinance nanangana ilay atsona hoe CCV na hoe grenier collectif communautaire villageois de nanangona vary tany ny olona de aprime moa le vary filazana iny de aveo ndray avoaka zany hoe misy elanelany kely ve raha raisina arivo izy de mety mivoaka 500 izy amin'ny fotoana famoahana azy ny namana mampatorika fa amin'ny fitondram-panjakana mihitsy manao le politika ny vary ny japonais sy ny sinoa miaraka ne namana vary hoe lan'ny malaga ny sinoa ray de zay japonais ray de varindreo anankiroa reo mitovy amin'ny vary lan'ny malagasy ray zany hoe miery mihinam-baritsika fa mifamokarana ny sinoa efa napetra ny teknika avo be collectivisation de l'agriculture zany hoe napetraka any amin'ny famokarana mihitsy ny olona zay mamokatra de vatsina fitaovana vatsina masom-boly vatsina tany ny japonais zay manana vary dia anisan'ny nataoko hoe industrialisation de l'agriculture ny ainga tany amin'ny omboatra atsika izy fa efa nampiasa kibota niakatra tracteur izy zao la sensika hoe niveleuse moissonneuse batteuse sy ny sisa sy ny sisa isinina ny voalohany mamokatra vary sinina nefany ao anatin'ny olona 8 milliards eto ambony tany 20 milliards ny samponina 3 milliards ny sinoa mahavatsy any tsinina ny olony sakafo hoaniny ao mbola manondrana vary eran'ny Afrika zany tsinina zany mba hanaivinao tsaratraintreritra zany hoe tsika milaza 3 tapitrisa mbola mividy vary nefa tsika milaza fa 5 malagasy mpamokatra inona zany lesoka renina enina ohatrany hoe litanie zany fa zany namanamana politika ny vary apetrao asio zany hoe banky ny vary eto Madagasikara banky ny vary amokatra tena raha zany napetraka eto tsy vola indramina fotsiny hoe banky ny vary hoe za mila vola 10 tapitrisa fa amokatra vary manana tany an'izao tsy mila tsy voatery omby io tsy voatery tracteur fa hoe za manana tany 10 hectare anao vary atanety mampiasa vola 10 tapitrisa de io banky na vary mihitsy natao am'izany namana mampatorika na hoe mifanjakana mihitsy mame hoe iza ny olona amena zao de ho tambina mifanjakana eo mena zao zay mahavokatra an'izao efa nisy ezaka an'izany ne teto hoe voalohany tany Ambatondrazaka 700 taona amin'ny hektara
zany hoe le vary zany na vary atanety io na vary akoraka io a de itombo le faritra ambary am'izay hoe iza no faritra miezakasaka tena 4 tsika iza ny faritra namokatra vary minitra zao manko tsika mahalaza foana ambatatra zaka hony efa lozan'ny tasy zany ry tasy ony de efa lozan'ny marovoay zany marovoay ony efa ilozany any anjoro Madagasikara ry atsimo ary mandehany ianao any Belamoty Betuka atsimo fa misy olona fambolena vary tsara tare zany be zasy tongobory zany mandeha anao ambe voay mamokatra vary hitanao iny namana mambatsy dikan'izany zany manana potentialité daholo le temps le faritra manana tanjaka ahafahana mamokatra fa ny voalohany masom-boly tsy ampy fandripalemana tsy tena misy ny fitaovana iasa tsy voatery rombotsony fa ty ny hafanana ny iosy ve de ho zakanao raha ipetraka any ianao amboly dikan'izany zany namana mampatrika politika vary fampitombona ny faritra volena fampitombona amin'ny masomboly fampimezana fahanantatsaha amin'ny alalan'ny vary na ina moa teo le fa fampitombona vokatra hoe banky ny vary mihitsy hoe banky ny vary mihitsy natao de resy io vary io any fa za te hiteny anao amin'ny volana janoary na febroary ka iresaka vary tsika 900 zao ny kapoka na 500 fa za miteninao fa tsy voatazona za tsy manozona fa fantatra hoe iainan'ny matatsaha iainako amin'ny matatsaha zany fiakara zany satria eo ny tatsaha mamoka vary misy fiovaovany fa engany araka le teninao izay no resaka momba niny vary iny Martial andehantsika hiditra ny loha hevitra ray fahatelo farany ny loha hevitra fahatelo farany hoentintsika Martial de resaka politika ato amin'ny resaka politika de raha fijery azy de misamboara voara ny rivotra politika eto Madagasikara ary somary manahirana mieritreritra azy zay ngamba tena azo ilazana azy satria ny zavatra miseho zany sy ny zavatra misy de lasa fohy kely ny fifantohana amin'ny asa zay tokony tanterahana fa variana any amin'ny rivotra politika mandeha any amin'izay zavatra tsy tokony heverina akory sy tsy tokony hampiheverina ny olona akory ny zava-misy Martial ny zavatra anisan'ny anankiray zay miteraka olana angezabe de tsika malagasy malagasy ihany manakotana an'le firenetsika zay ny olana angezabe miseho eto amintsika zay tsika malagasy malagasy ihany no manakotana an'le satria nahoana misy tsy fitovikevitra zay hoe misy tsy fitovikevitra tokony azo aintsy tokony azo alamina kanefa tsy mety voalamina tsy mety voarindra satria nahoana olana ara-politika le izy ka io foana moa le miverimberina foana zay teny zay hoe be loatra le antoko politika samy manana ny fomba hifampitezany azy de ny zavatra tena hita manjaka eto amin'le izy de lasa tsy voafantoka amin'ny asa araky ny politika tena izy tokony hitantanana an'le firenena no za fa apahany kely fotsiny isanjato nana am'izay fa lasa apahany betsaka ary amin'ny tsy vitivitikevitra de ny fifandrafikevitra de ny fifanenjehana ny fifanaratsiana sy ny sisa zany ny zavatra misy ao anatin'le izy aloha tenentsika tsara zany zavatra zany ampahitsiana ny tenenana an'izany ara-pamendrehana io manko mahatonga ana amin'ny teny matetika Martial ny hoe eto amintsika ihany no mahatonga an'io toe-javatra io de ozy izy zao hoe ny zavatra mety atahorako arengany nefa mety misy ihany koa zay de ny hoe rehefa lasa ny velany ihany ny zanaka mpanao politika iray mety hoa tsy anamarina ahako hoe mety misy mame mihitsy angahy aman-dreny ny teny hoe rehefa tonga any aza miteniteny anarako na miteny mihitsy hoe zanaka mpanao politika malagasy mety misy zany satria nahoana be loatra zany le rivotra mifamaofao momba ny resaka ara-politika faharoa manarakaraka an'izay ty mba tiako tsindrina kely efa io moa zany zao ny fitondrana misy fitondrana fanavozana zay zany ny misy atao hoe misy filohampanjakana io ny tatana de misy manodidina mpiara-miasa azy ao fa matetika koa
ao anatiny ao za tsy teny hoe ny filona izana izy fa ao anatiny ao koa mety misy tsy mitovy hevitra de mifandivatra ny hevitra de mivoaka ety ivelany le izy de hitan'ny olona de ampy hitsaran'ny olona zavatra be da be satria nao izy ary mamoaka an'le izy eo de rehefa aveo mandeha am'izay satria misy an'ity tambazotra sy ny système zany de lasa am'izay mandeha indray mifanehonkevitra ao de ao indray mifamango tsy ahitanao hevitra mihitsy zany hoe inona ny objectif entin'le olona ao anany fa lasa mifamely sy mifanaratsy ao mpamono afo hoe zao hoe makatsy de tsisy mihitsy zany le hevitra lasa fifandrafina arakevitra misy tsy mahita vaolana ao anatin'le izy zany daholo zany problème mitranga ao anatin'le problème politika misy eto amintsika ary mbola ao anatin'izay ihany koa azo resahana mihitsy ao anatin'izay de ny hoe inona ary le problème io ny tena hita mi otropo be fa io anena tamin'ny andro ninany tamin'ny raha miteny firongonianina samy firongorongony eny daholy fa maninona efa nesorona teo a zany efa niala teo zany le filoto teo alolo zany fa maninona le problème rehetra zay mitranga de afantatra any aminy daholy izy ary nefa tsy milobava tsy maninona ary raha misy mifanehokevo ohatrany mba hitako aloha mialatsiny ary piainao zay tonga mipasika de ny raba malagasy rehetra fotsiny izy fety mipaka tsy ahitanao fanehonkevitra ho aminy hoe iny Andriamatoa Rajoelina fa miteneny ianina na ianina na ohatrany tsy misy fa maninona misy mamorona zavatra be da be de n'importe quoi zany miseho zavatra ratsy eto de afantatra am'le mpitondra teo aloha daholo ny tiana ve zany hoe afanaina foana zany le problème ohatra zany mba hoe aleo vao contraire vao maiky ary mety ampitombo ny fitiavan'ny olona azy malagasy eny tsika tady io tsara tsika nge manana saina miavaka mihitsy raha mandinika tsika rehetrarehetra ka raha iteny ianao olony ianina ina le problème fa izao ny zavatra tiako teny mety isy teny ndray hoe ka ianao ve mo orange teo aloha de tsy aro azy na sala am'izany tsy izay le izy tsy any am'izany fa le seho misy manoloana ny zavatra misy izy ene nataoko hoe raha ohatra zany mpanao politika zany ka ohatra hoe zay ngraisina esoko zany ohatra hoe mampanao gazety de ohatra zany anatin'ny fikambana politika nanoana ny orange efa vita moa iny zany ko atao ahoana moa miatrika ny zava misy eto sy ny zavatra miseho eto manoloana ny asa rehetrarehetra zay tanterahana fa amin'ny mampanao gazety de tsy maintsy miteny amin'ny fampitana ny vaovao mazava tsara amin'ny olo-pirenena eo ihany koa mampamakafaka ny tena mitondra mifamakafakana zay atao hoe voafantina ao anatin'le izy ka azo eritreretina fa azo resahana sy tenenina ao anatin'le izy ka mifamakafakana entiny eto ane tsy andeha hiampangany ianina na ianiny fa nenay tompoko mialatsiny raha izay ny resahana de mametraka ny correction hoe inona mifanitsina amin'ity zavatra tsy mety ty inona mifanitsina tadiavina amin'ity ohatran'le varitra eo zao de hoe bon reo mifanitsina reo mivaolana sy ny sisa reo sala am'izao ohatran'izany ny zavatra entitsika ao anatin'le izy Martial fa le problème tsika zany de zay maty entsika de tena hita maso be de aza gaga raha ohatra mamoaka teny ny olona misy valifaty politika eto misy fifanenjana tsy ara-drariny eto misy ohatran'izao de aiza koa nefa nipitrahany reo zavatra io indraindray koa avany anatiny any anatin'ny fitantanana azy de indraindray mety midona mitondràna na midona amin'ny poto mihitsy le mpitondra de lasa inona koa de lasa seho zavatra manahirana de eo daholo zany nyfamaofao le izy de inona zany le problème mitranga rehefa aveo de azagaga raha mitondra ny fanehonkeviny le olona zay mety tsy eritreretiny sasany akory ny zavatra mety ho teneniny kanefa mety misy azo raisina ho marina ao anatin'eny donc zany anisan'ny andrasana amin'ny fanavaozana koa ny fomba fanarenana ny fanaovana politika eto amin'ity Madagasikara ty mba tsy verimberena amin'ny problème maro samihafa tsony ary mba oka zay re tompoko ty fifanenjehana olona ny hoe mpitondra ny olo mpitondra teo alohany eo foany reo ary vahoaka malagasy reo nga reo afaka mandeha aiza moa sa afaka mangray fa arak'le fomba fiteny taloha reo Martial mipetraka moa de mijery de zay fotsiny ary mametraka an'le argument foana hoe mpanaramaso ny vahoaka malagasy manoloana an'le izy fa raha ohatra reo ny ametranao otropo sy ny sisa
reo ny ametrahanao ataotsika hoe valifaty politika sisa ngamba tsy de rariny tsony kosa zay ny ataoko hoe ny mampikorotana an'le firenentsika eto any tsika ato anatiny aty any tandremo tsara fa tsy ny any velany akory fifandraisan'ny any velany sy ny anina mandeha foana iny fa le fandaminana ato anatiny io zany ny tena problema be io mila fanamboarana tsara afatarana ny zava-misy rehetrarehetra mba hahafahana mandray ny rindran-kevitra tokony rahana fanendrazan'ny vahoaka malagasy de tsy niady ny rakoto sy rabe na niady ny anina sy anina tsy any ny andrasan'ny olona fa ny mampandroso ny firenena sy mampandroso ny vahoaka araky ny filana ilaina eto amin'ity Madagasikara ity ka ho tonga azy any amin'ny lalan'ny fampandrosoana mba atafita ny tanjona zay tiana eritrerenina ho an'le firenena sy ho an'le vahoaka Marsial. Ya raha alaina le daty ny 5 septambra hatramin'ny daty ny androany anaovana zao famakafaka an'izao namana Mampatrika raha jerena de hoe maniry ary mahazo vany eto Madagasikara ny antsoina hoe kolotsainy fankahalana culture de haine zay ny fametinana azy satria nahoana raha jerena tokoa ny teninao namana Mampatrika alao tsy misafosafo misy an'izany hoe firongona pisodita amin'ny repoblika voalohany firongona Rema tamin'ny andron'ny repoblika faharoa firongona Hervelona tamin'ny andron'ny Hervelona Rasalama firongona Boys tamin'ny andron'ny 3 firongona AVM tamin'ny fotoanandro firongona Orange ary amin'izao koa zany misy antsoina hoe firongony fanavozana rehefa orinao tsy maintsy itoy zany hoe mitoy foana amin'ny fiainam-pirenena ny zavatra misy de azo lasaina telo ny fizaran'ny malagasy namana Mampatrika telo amin'ny 30 tapitrisa nisatsika namana mamsorany ambolona sy mamy de miteny hoe ny apahatelo malagasy zany alao atao hoe pomba an'izao zava-misy rehetrarehetra zao azonao pomba de ny apahatelo malagasy 1 tapitrisa indray mpanohatra an'izao rehetrarehetra zao tsy mitio ary ny apahatelo malagasy 1 tapitrisa koa de lehibe mangina majorité silencieuse ozy tsika tsy azo amevanina mihitsy le hoe fotoana tsy fitenena zao an'ny olona manohitra lasa manohitra moa zany le teo le pomba teo aloha ary le majorité silencieuse misy olona tsy mivaky loha ny zavatra nitranga eto Madagasikara fa mivary tsy miditra akibonay ny problema anay fa rehefa miteny le on'olo reny manakola zay naroany ao sy misahirana am'zany zay ny hoaninay raha tsy misy mitombo mivarotra amoron-dalana mitombo mpanentaka mitombo ny tsy fandriam-pahalemana vokatry ny zany zavatra inona Mampatrika ny resona alaina tsy mahay makalesona mihitsy tsika matoa amin'ny teny zay hoe ty teny hoe firongony ty tsy mampaniny za tsy mba menatra raha za tenena hoe firongony ny antony ny zavatra nylazaintsika teto namana Mampatrika mampamakafaka atsika tsy nombantsika andranony reny na mombantsika andranony fa kosa amin'ny teny misy sy ny marina ny deontolojia ny asa fanaova gazety ngetsy hoe maminy hoe misy sy ny marina inona zavatra nisy teto misy zavatra nakasitrahana ve za zao mandany inona priorité to anaty le fanaovana zavatra no avozana nge de hoe niainga tamin'ny hoe tsy ampy ny herinjiro na délestage de tsy ampy ihany koa ny rano fa zay ve mamaika manova loko zao ny hitako eto Madagasikara ny zavatra tsara tare io lokoana de manova anarana de manova olona zay ny misy zao fa ny manova ravitra tsy tenenina mihitsy avery manova loko de manova an'le anarana de manova olona fa avy eo le manova ravitra mamy tsy hita mihitsy satria ohatran'ny eo ihany ny eo vo eo tsika ny resaka seni vo eo tsika ny resaka vary tsisy misy ny politika famokarana am'zany ary ny tena maika ao anatin'ny rotaona tsy maintsy mipetraka amina fifidianana demokratika ekeny zao tontolo zao Madagasikara iverena n'lay hoe fankatoavany resam-pirenena io nge zao ny adivana hatramin'izao hoe lasa nakany anany ny ranona fa hiady ho an'ny fanalana ny sazy Madagasikara fa ny zavatra misy eto politika mifanenjehana ny olona marina teo aloha diso zao di olona diso teo aloha lasa olo marina tsy manatsy ny anjely latsaka tany am'izao fotoana zao zany eny misy zay mahatonga amin'ny teny tany ambolohany teo culture de haine na fa kolotsainy fankalana misy eto Madagasikara any ka ny zavatra tsara tany teo aloha na de tsara aza ny terrain urbain ohatra raha miteny ohatra tsika aloha mivantany de lasa ratsy satria vana aloha ny loko nefa le terrain urbain amboarina ny lalana vakina karatra io lasa tsy mahafa satria nao lay politika pakalana tonga ao am'le vahoaka any za tsy miresaka mpitondra ny samy vahoaka fotsiny efa mifanipoka ny voalalakarona fa rehefa mitimitra am'le sehatra ny fitantanana tandram-panjakana am'izay eo le miteny hoe sorabolo ohatran'izao ny sorabolo ohatr' zao matavy raha vao ry indray tsy mety aminay zay de misy le olona ndray eo amin'ny fitondrana ray tsy mba makamakahalesona hoe inona zatra ngatsana azy toerana de mitabataba fa maninona tsy maintsy hoe hiady toera 3 tapitrisany amina ministera 3 eritrereto ake zany raha tapitrisa isaka ministera ke za mamy raha tsotsoriny
misy traray nefa tsy maintsy hitondry de ahoana ny fomba etreretana azo takarina ve fandaminana lalina zany aratramina hoe mivoatsikeran'ny olona hatramin'ny diplôma sandoka sy ny karazany nina satria vokatry le fankalany ary zavatra ratsy indrindra namanamamy de hoe mba mahita azo za zao rehefa mandalo eo anosy de mijery an'le atao televerika eo de mijery an'le fitaratra vaksy le simba hoe volam-panjakany mety tsy priorité ho an'le olo zao i fa ho an'ny hafa de mandeha zany efa mahita ny zavatra tokanana zavatra vitany zavatra teo aloha taray teny eo nareo any an-tsaza fotsy be manana gymnase couvert anankitelo angely ary vakilakaratra manana lalana amboarina angehtsika continuité de l'état ne zany le continuité de l'état zay tiako asongadina teo hoe ny zavatra naoriny teo aloha toizany am'izao fa ndraindray lasa manapotika ny aoriana le izy zay le tiako tenenina namanamamy tsy ao anatin'ny problème ny zavatra ohatra zany fa mba ampifantoy kosa re fa tsy isaky ny zavatra misy miseho na sanatry mivava isaky ny fito taona na sanatry mivava fanogana-mpanjakamaka na sana tsy antsony zany ny tokony zavatra isy ao anatin'le izy mitondra firenena koa ezakezana Marcel na fitiniko am'ty mba ilana le fanimban-javatra iny moa zany tokony isoroana ninonino natao zany nantsara raha te tokony tsisymbana zay aloha zany zavatra hita hoe lesona nesona le fankalana reto ny lesona azoko tsy hoana ao anatin'ny resantsika am'ty politika ty naminamamy zavatra anankitelo tsy tokony ho bangano malagasy le zatsika teny foantsika ny fanovana toetsaina na changement de mentalité fanovana fitondratena changement de comportement zavatra telo namana mampatrika sy mamsony no azo raisina am'izay zavatra anankitelo ngeza be voalohany ny zo fototry ny tsirairay ny zo namana mampatrika de ekeny rehetra ary ekeny zao tontolo zao zonao no misakafo zonao no tsabony zonao no mivezivezy zonao no maneho hevitra fa tsy samborony ianao vao miteny zonao no mitsikera raha misy tsy mety zo eken'ny rehetra zay no atao hoe zo feno fanajana fanajana faharoa adidy ny adidy namana mampatrika de atao zay adidinao manadio ny eo manodidina anao lasa tsy laka ny rano tso fa lakana plastika any am'izao hoe tavoangy plastika mamelaka ny rano adidy zany adidy ny olo-pirenena tsirairay adidy mifidy adidy ny soratra ny anisy mpifidianana adidy manova ny karapanondro sisisisa de voary zany fa angeza indrindra ny andraikitra responsabilité safidy ny atao hoe andraikitra raha safidy ianao te ianao zany hoe raisinao ministra ianao ministro ny zao de manaiky ianao mamy ny safidy ianao hoe na ianao na tsy ianao na manao de ny safidy anao eny ary ekeko ty andraiky ty de renyle nanaovana fianianany reny za de manaiky napetraky ianao am'ry andry ty natao safidy ngely hoe io ndray solo tena tsy mpanao gazety amy senie fa manao an'le adidy anao satria safidinao io de ataovy mihitsy le safidy hoe ny ekeko ty ka ataoko fa tsy hoe azo irana ka tsy tonga am'izay alehany zao manko lasa farapahefana hoe reto aloha mipetraka ministra anakiray reto ny staff ny fianakaviany ny zanaka dadatoany sy ny zanaka dadabeany sy ny rahalanyray sy ny avambadana staff zany nanomboka any am'dirikabo mandrapatonga any amin'ny hira kely fianakaviany ranona sy ranona nao aminatin'le ministerany aminy tonga ndray ny député izy karamainoatrinona ny député ray mbola manay assistant ny neveany de niesiny de ny cousin tafiditra ao de ny mpiara-mianatra amin'ny terian'ny tanàna de ny avany avaria amin'ny mazanam-pelezana azy zany hoe akamakama foana zany hitatsika nge zany mamy andanina volam-panjakana ary ngeza indrindra de hoe mbola misy an'izany zavatra hoe voatendrena fotsiny ranona hoe hito no tendrena ho atsy amin'ny zao andraiky ohatra hoe draine Cisco ohatra na hoe directeur ny santé régional santé directeur ny zao am'izao sport vao miteny le anaran'olona tena tsy mety aminay fa io ny fangoloka indrindra ty aminay fa de tena tanao satria lasa anjely le miteny zay le hoe politika amin'ny fankalamy esory fa samy maka le zo zay eken'ny rehetra le adidy ataonao ary safidy ny andraikitra zay ny manana atsika azy de ny hoe zany resaka entinay zany ao anatin'ny famakafakana tsy mametraka fankalana an'izaniza na izy fa kosa ny seho anatin'izay hoe mihoatra be ka miteraka resabe tsero de zao misy mifanadiadiana zay tokony atao satria tsika koa mba tanitandalana Martial de anjaran'ny tompony andraikitra am'izay no mijery an'izay fa izay mpanao gazety tompoko de miandry ny vaovao ofisialy zay omenareo mba entinay milaza ny vaovao fa tsy zay kosa aloha tsy karoka gazety honihony sy ny hoe sodena hoe salam'izany fa de hoe ny ofisialy no zay sy fidinay foto moa midina fotony koa zay de ny vaovao ofisialy tsy maintsy avoaka
hoentina ho fantatry ny olom-pirenena satria izay ny fampitezana ao anatin'le izy fa izay tsiditra amin'ny engrenage-ny hoe ianina mifamaly amin'ny anina dia mifanenjika amin'ny anina anareo any zay ary zany ary zavatra tsy tokony ho hitan'ny olom-pirenena mihitsy fa ny tena mbatadiavin'le ny olom-pirenena dia ny andraikitra zay raisiny sy ny ataontsika hoe ny adidy zay atrehany ary etsy-andaniny ny fanaraha-maso ny asa ataon'ny mpitatana sy ny mpitondra tsirairay avy manoloana an'ity Madagasikara ity fa tsy any amin'ny resaka hoe lalana amin'ny vilana ara-politika ka sanatria ho tonga any amin'ny fahaverezana sanatria mivavy tsy izay kosa ny tanjony makasitraka makatelo indrindra ry mpiaino ajaina isaorana betsaka ianao Marsial niaraka tamiko te tao anatin'izao famakafakana tamin'ny okazava zao isaorana betsaka ihany koa ianao mamsoa tao amin'ny lafiny teknika mampatrika Andrianjanason teto amin'ny fanolorana mandra-pitafa mandra-piresaka mpiaino ajaina veloma